Isaia toko fa 7:20 Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany, ny sabatry ny Tompo izay mafy sady lehibe no mahery, no hoentiny mamaly ny Leviatana, ilay menarana mandositra, ny Leviatana ilay menarana miolikolika, ary hovonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Amin'izany andro izany no ihiranareo ny amin'ny tany mboaloboka ahazoana divay mahery hoe: izao Tompo no mpiaro io, isaky ny indray mpimaso no anondrahako azy, fandrao misy manimba azy, dia miambina azy aho na andro na alina. Tsy misy fahatezerana ato amiko, engany ka hisy anjavidy sy tsilo eto anatrehako mba hiadiako. Ho hitsakitsaiko ireo, ka hodorako avokoa. Fa raha tsy izany dia aoka anao ahy ho fiarovana mafy kosa izy, ka hiavana amiko. Eny, aoka hiavana amiko izy. Amin'ny andro ho avy dia hiorina tsara i Jakoba, ary hamony sy hitsimoka Israely, ka hameno izao tontolo izao amin'ny vokany. Moa tahaka ny namelezana izay namely azy va no mba namelezany azy koa? Tahaka ny namonoana izay novonoiny va no mba namonoana azy koa? Tamin'ny nandroana azy, tamin'ny famoahana azy tany ivelany no nitsarana azy. Nokororoiny tamin'ny rivony mahery izy, tamin'ny andron'ny rivotra avy any antsinanana. Ka izao no amelana ny helok'i Jakoba, ary izao ihany no vokatry ny fanesorana ny fahotany. Ny anaovany ny vato rehetra amin'ny alitara ho tahaka ny vato sokay voatorotoro, ary ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera, sy ny tsangam-bato ho an'ny masoandro dia tsy hitsangana intsony. Fa hitoka-monina ny tanàna mimanda, ka ho fonenana afohy sy laozana tahaka ny tany efitra. Ao no hihinanany zanak'omby sy andriany, ary andaniany ny ratsan-kazony. Raha malazo ny ratsany dia ho tapatapahina, ka ho avy hitaina azy ny vehivavy. Satria firenena tsy manam-pahalalana izy, dia tsy hiantra azy ny mpanao azy, ary tsy hamindra fo aminy ny mpamorona azy. Amin'izany andro izany dia ahitsany Tompo hatreo amin'ny ony Eofrata, mandriaka ka hatramin'ny lohasandriaky Ezipta ianareo, ary samy ho tsiponina tsiraray ianareo ry zanak'Israely. Amin'izany andro izany dia ho tsofina ny anjomara lehibe, dia ho avy izay very tany amin'ny tany Asiria, sy izay efa niely tany amin'ny tany Ezipta, ka hiankohoka eo anatrehan'ny Tompo, eo amin'ny tendrombohitra masina ao Jerosalema. Isaia toko fa 7:20 Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Loza ny satroboninahitra izay reharehan'ny mpimamo ao Efraima, sy ny voninkazo mihamalazo amin'ny firavany tsara tarehy, izay eo andohan'ny lohasaha lonaky ny olomamo divay. Indro ny Tompo manana izay mahery sy matanjaka, tahaka ny rivoka vandra sy ny tafio-drivotra mandoza, tahaka ny fandriaky ny ranobe manafitra, no anjerany azy mafy ho amin'ny tany. Dia ho hitsainy tongotra ny satroboninahitra izay reharehan'ny mpimamo ao Efraima, ary ny voninkazo mihamalazo amin'ny firavany tsara tarehy izay eo andohan'ny lohasaha lonaka dia ho tahaka ny voana aviavy masaka alohan'ny fotoana, alohan'ny fahavaratra, koa izay mahita azy dia mandray, ary raha vao raisiny dia arapana. Amin'izany andro izany dia Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao, no satroboninahitra tsara tarehy, sy ho fehiloha firavaka ho an'ny olony sisa, ho fanay fitsarana ho an'izay mipetraka eo amin'ny fitsarana izy, sady ho hery ho an'izay mampiemotra ny ady izay tonga eo am-bavahady. Nefa izy ireo dia fanimpanina azony divay,
ary mivembena azo ny toka. Fa ny mpanina azo ny toka ny mpisorona sy ny mpaminany, resy ny divay ireo, mivembena azo ny toka. Fa ny mpanina amin'ny fahitana izy, ary miroaroa saina ny amin'ny didim-pitsarana avoakany. Feno loha sy loto ny latabatra rehetra, ka tsy misy madio itoerana intsony. Iza no ampianariny fahalalana, ary iza no anazavany lesona? Zaza vao nosarahan'ono va? Zaza vao nitsahan'inono va? Fa didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika. Ampiana teny kely etsy, ampiana teny kely eroa. Hay, amin'ny molotra miambakavaka sy amin'ny teny vahiny no itenenany amin'ity firenena ity. Izy ilay nilaza taminy hoe, izao no fitsaharana, ampitsaharo ny reraka, izao no fotoana ialan-tsasatra, nefa tsy nety niaino ireo. Ary ho azy ireo ny tenin'ny Tompo dia hoe, didy anampy didy amin'ny tokoa, eny didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika. Ampiana teny kely etsy, ampiana teny kely eroa. Dia ho solafaka izy rehetra, mandeha ka ho torotoro sy ho voafantrika ary ho voasambotra. Koa miainoa ny tenin'ny Tompo ianareo ry mpaniratsira, ianareo izay mitondra ity firenena eto Jerosalema ity, satria miteny ianareo hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay, ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fitoeran'ny maty. Koa na dia ho avy aza ny loza manafitra, dia tsy hiatra aminay izany, satria ny lainga no nataonay ho fialofana, ary ny fitaka no fierena. Noho izany dia izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro izao no nametraka vato ao Ziona, vato voazatoetra, vato tsara izay fehizoro voaorina ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mitoky aminy. Ny fitsarana marina no ataoko ho fitsipika, ary ny famarinana no fandrefesana marindrano. Ho paony avandra ny lainga fialofana, ary indaosiny rano ny fierena. Ho foanana ny fifanekenareo amin'ny fahafatesana, ary tsy haharitra ny fifanarahanareo amin'ny fitoeran'ny maty. Rehefa ho avy ny loza manafitra dia ho hitsakitsainy ianareo, ary na oviana na oviana no iaviany dia ahatratranareo izany. Fa isa maraina no iaviany, amin'ny andro sy amin'ny alina koa. Ary ny vokatry ny fandrenesana izany dia orooro lehibe. Fa fohy loatra ny farafara ka tsy azony olona hiaparana, ary kely ny firakotra ka tsy maharakotra raha misy te hirakotra azy. Fa ny Tompo hitsangana tahaka ny teo amin'ny tendrombohitra Perazima, ho tezitra tahaka ny teo amin'ny lohasan'ny Gibeona izy, mba hanaovany ny asany dia ny asany mahagaga, mba hahavitany ny ataony dia ny ataony izay mahatalanjona. Koa aza maniratsira intsony ianareo, fandrao vao maika ho mafy ny famatorana anareo. Fa fahafonganana no voatendry amelezana ny tany rehetra. Izany no reko tamin'ny Tompo Andriamanitra tompon'izao rehetra izao: atongilano ny sofinareo ka enoy ny feoko, tandremo ka miainoa ny teniko. Moa ny mpiasa tany va miasa mba hamafy mandrakariva? Miasa sy mandravona ny taniny mandrakariva va izy? Fa rehefa voaravony tsara ny tany, moa tsy hafafiny amin'izay va ny voan'ny nigela, ary tsy haparikany va ny komina? Tsy alahany mitandahatra tsara va ny varim-bazaha sy ny varim-bazaha hafa amin'ny tany voafaritra ho azy, ary ny apemby kosa eny an-tsisiny? Andriamaniny no manoro azy izay tokony ataony. Eny, izy no mampianatra azy.
fa tsy ny ragiragy vy no anosiosena ny nigela, ary tsy ny kodiaran'ny sarety no akodiadia amin'ny komina, fa ny nigela dia osiosena amin'ny tsorakazo, ary ny komina amin'ny tena. Torotoroina ny vary atao mofo, fa tsy osena tsy akijanona akory izany. Raha mpandehanana ny kodiaran'ny sarety sy oseny soavaly izy dia tsy ho torotoro. Izany koa dia avy amin'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Fa mahagaga amin'ny fikasany izy ary mahatalanjona amin'ny fahendreny. Amen.